fandaharana longo sady tsy longo ny fandaharana zegny arignesanao tantara ndrazana sy ny fagnitsiana zegny tantara zegny diso miparitaka any amin'ny tambazotra antserasera. Io koa midriky ifitono amin'ny resaka fampianarana ny fomba malagasy ranoray, indrindrandrindra zegny anao zegny gasy efa somary very agny lavidavitra. Mbala tsara magnano mbala tsara atsika jiaby zegny mpagnaraka ny page-ny 𝙈𝘼𝙍𝘊𝘼𝙂. Ny malagasy ma tamin'ny fahalihaniky efa nahay ny sikigny zegny atsika, ary tsy marigny ma ndraikindraiky ny fila zany sasany fa hoe ireo tandrefagna no nahaizantsika ny sikigny arakan'izay interprétation ataony sasany maro, fa efa nahay ny sikigny zegny atsika malagasy tamin'ny fahalihaniky fa saingy ny sikigny zay nanaovantsika mbala tsy nivolagniny hoe ho lamba zegny ny anarany, fa mbala tamin'ny sikigny tamin'ny rofia na raviny kakazo tamin'ny fotoana zegny hoe ny poligny zegny teto Madagasikara mbala nikoragniny atao hoe vazimba zegny teto. Fa idirantsika amizegny hoe ino maninona ampaviagna antsika eto, anditantara ny tantarany fisikigny araiky, fisikigny magnangy, ary misy koa ny lehilahy zegny kahitsika hoe salovagna na misalovagna, na koa hoe MARODADY 𝙎𝘼𝙇𝙊𝘼𝙂 ny antinosy, sempo izy 𝙎𝘼𝙇𝙊𝘼𝙂 sy ny 𝙎𝘼𝙇𝙊𝘼𝙂, lambahoany ireo ampovoan-tany na koa ireo atsimotsimo agny, salovagna izy antakaragna ndraiky sakalava ary tsy mihety. Ireo raha aby ireo na samy amin'ny filazana izy fa saingisaingy raha mitovy araiky fo zegny no tia mikoragnina, ary tsy maintsy manambady zegny izy ireo satria misy ny ambany, misy ny agnabo, dikan'izay misy kisaly ary salovagna. Idirantsika zegny ny tantarany hoe avy taiza ma no niaviany io fisikiny io. Idirantsika zegny hoe ny forme niaviany le salovagna teto amitsika. En fait mbala tsy de hoe ny salovagna iny loatra ma ny io fisikiny io, arakaraka ny didiky zegny natao araka ny fiaviany teto, satria raha ohatra ma ny malagasy sasany manana fiaviana avy tany amin'ny ranomasiny austronésien na ohatra hoe faritry austronésien reny, efa misy karazan-damba zegny nentindreo avy tany. Dika zegny izy ireo le manana fiaviana austronésien zegny efa nitondra karazana hoe tissu-ndamba zegny fisikigny-ndreo avy tany, fa saingisaingy le lehilahy zegny tegna no magnano izy tamizegny. Le izy lazaitsika hoe karaha atao hoe kitambe, sarongy izy agny amin'ny volagnandreo malaisien na koa hoe ro agny samoazy magnano hoe sarongy na sari. Fa ny magnangy kosa tamin'ny fotoana zegny magnano izy karaha sy forme sari zegny no anaovan'izy. Misy poavy maro be zegny teto Madagasikara, indrindrandrindra zegny hoe le raiky volaniko tamin'ny fotoanany 7e siècle zegny raiky zegny, fa taty amin'ny 15e siècle sy ny 18e siècle zegny nisy famiziviziagna be teto nataondreo andalaotsy ary zareo comorien. Ke tio zegny no nidirany le karazana le ravindamba zegny nafaka nisakonohagna ary nitrovogno misarogna amin'ny loha le salovagna, ary nisy vaginy be satria atsika gasy tamin'ny fotoana zegny izy volaniko teo efa nisiky fa saingy ny fomba fisikina atsika zegny mirakotro, satria ma tamizegny mbala nangatsiaka zegny teto, mbala nanara satria ma misy kakazo na robe, mbala nanara ke bebe mirakotro fo zegny ro misiky izy, kabeso fo zegny miboaka. Fa tamin'ny fotoanany taty amin'ny 17e siècle na à 15e siècle tio nisy famiziviziagna zegny nataony comorien, satria ma atsika gasy tamin'ny fotoanan'io indrindrandrindra ro fanjakany Betsimisaraka ndraiky fanjakany Sakalava nagnano karazana fomba raiky ndesy manafiky zareo comorien zegny ataondreo hoe razia. Ke ireo zegny izy koa fa mandeha manafiky tany à Comore sy Mayotte, de le olo tatrandreo tamin'ny fotoana zegny nandesireo naigny aty zegny zegny niaviany tsikelikely le fomba fisikinagny izy hoe misalovagnany. Ireo le olo zegny koa fa resy anaty andesindreo baka akagny izy zegny hoe andesindreo mody aty sy ny fanagnanandreo olo regny. Ke lasa nisy famiziviziagna be zegny indrindrandrindra zegny ro tamizegny misy nilitaria amin'ny nosiny Ibrahim zegny lazaitsika hoe nosy moraha amin'ny fotoana zio.
ary tsy gaga atsika izy koa raha mahita reo Saint-Marien magnano salovagna satria tary zegny nidirany comorien maro be tamin'ny fotoagnany androny zegny hoe maro be zegny comorien nilitari hitatsika nagnarana nosindreo fo hoe nosy Ibrahim izy lasa hoe nosy Bouraha karaha zegny koa tany Antsakalava koa zegny hoe nifandray tamindreo antalaotsy io zegny reo ary comorien nisy nidriky maro be mifamezivezy teo de le fomba le fisikinana izy lasa nitovy amin'ny nindreo Comore sy nindreo Zanzibar de normal be izy koa raha ohatra hoe rehefa mizaha atsika ny fomba fisikinana atsika mitovy amin'ny Zanzibar sy Comore ny Madagasikara ka tsy navinavo fogna zegny ny raha jiaby io fa saingy nisy tany miaviany karaha ohatra hoe tsika niany mivolagna hoe ny fomba raiky hoe ny fisikinana salovagna ny fiaviany zegny saingy manana karazany aroe misy hoe avy tany amin'ny ireo nosy zegny miparitaka agny Océanie zegny hoe Australésien reo ary misy koa ny fidirany teto zegny ny andesindreo arabo sy nireo africain comorien reo donc samby nanana façon ny fanaovana izy fa ny kitamby kosa ho an'ny lehilahy de samby nampiasa aby io na reo avy tany Océanie na koa ireo avy tany Arabie le Moyen-Orient zegny mitondra izy teto fa saingy ny lokony fo zegny no mety tsy dia mitovy samby amin'ny fomba fanaovana izy ka idiratsika am'zegny hoe nanakorma ny fomba fampiasana malagasy izy io raha ohatra misy fanampy teto samby amin'ny fomba fanaovana izy aby ohatra ataony hoe ny Antakarana sy ny Sakalava sy nireo Saint-Marien zegny antelosy mitovy zegny no fomba fisikinandreo izy satria misalovagna ambany na mandrehitry antratra io koa zegny hoe mitrozogno ary mame andoha mitovitovy aby zegny ny fanaovandreo ponireo fa nireo zegny be tsy rebaka kosa magnano izy antratra ndraikindraiky mifehy na atao sous forme robe izy na sous forme jupe izy fa misy kolipehany karaha zegny koa ny havatsika zegny amin'ny faritry zegny atsimotsimo agny koa magnano izy ohatra ataony masikoro magnano izy fa ataony hoe karaha sambelatra zegny ny anaovana izy saikisaiky 80% ny malagasy zegny ny mampiasa io ravindamba io fa saingy ny fikahian'izy fo zegny hoe samy manana ny anazy raha tsy hoe Sakalava sy ny Antakarana ary tsy mety zegny no mikaiky izy ho salovagna ke amaranantsika izy am'zegny hoe misy fifaninanana zegny atao zegny ireo misy salovagna zay communauté zegny mitsangana amin'ny faritry Sofia zegny hagnaboahana ny fombafomba ny faritry Sofia amin'ny fisikiny salovagna ke efa iantomboko bientôt zegny i fomba io fa aza taratsika magnaraka page-ndreo page-ny comité salova na koa hoe page-ny Alibana Sharif zegny zahavanareo zao io zay hagnarahanareo zegny ny programme-ndreo ary ahitanareo hoe karakory ny fomba zegny andraisanao andraikitry mba hidiranao ho mpifaninana amin'ny fomba io en ligne zegny ny agnanaovandreo fifaninanana io ke aza taratsika karaha zay koa rehefa mahita fandarana ty anao mizaha ary partage